Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny andinin'ny faharoa. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny andinin'ny faharoa. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Alleluia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray ary lasa ny vavimalana no ionana amintsika amin'izao fotoana izao. Dia faly indray ny tena komena aminao eto androany ao anatin'izao fotoana izay rahantsika eto izao ao anatin'ity fandarantsika vavaka fiambenana izay rahanao amin'ny fandarana Andramoka Izaho ny Aky Radio ny mpikambana anatin'ny groupe izay maharesy dia faly izay miaravanareo ary tononona amintsika tsirairay avy ny fiadanan'ny tompony hanapaka anatinareo. Misaotra anareo tonga eto nifidy an'ity fandarantsika ity hiaraka aminay eto indray androany. Dia izaho matoky fa tsy ho verimaina akory izao fotoana izay laninao eto izao. Raha androany no miaraka aminay dia teteny aminao hoe tsy kisendrasendra koa no tonga aminao eto fa tena misy raha ilan'ny tomponao ka dia maharita hatramin'ny farany. Alleluia. Ary matoky somino fa raha miary eto anao raha kivikivy anao tonga eto na ketraketraka dia tsy tahaka izany no ivoahanao eto amin'ity androany ity ka dia mahareta hatramin'ny farany. Dia tahiny tompo isika mianakavy. Fanontaniana apetrako aminareo. Razanasoa Sylvie ve nanoratra T voalohany sa Rahalatojo nanoratra D voalohany? Satria hitako aty amin'ny écran roa samihafa, indray Razanasoa Sylvie dia indray Rahalatojo. Izy taminareo menadany no niditra voalohany teo androany azafady. Mialatsiny fa tsy hitako. Miandro valiny kely izay dia Zara-Tsodrano fa tsy hoany izay tafiditra voalohany taka ny mahazatra izay ataontsika eto. Rahalatojo sa ranavavy Sylvie no nanoratra voalohany teo. Hitako aty aloha Rahalatojo dia atoko nefa mahita ranavavy Sylvie ka izy no niditra voalohany teo nareo menadany androany. Alleluia. Alao no haniaina fa tsy maninona. Ao ny hevitra reo menadamy izany. Marina Tiana niditra voalohany teo. Efa ianao izao mbola any ambanin'ny miazo ny hitako ato Tojo nanoratra D dia Sylvie nanoratra ohatran'ny sarina vehivavy mitoraka ba kely dia avy eo Marina Tiana tany ambany. Dia ato nefa mahita hoe ia raha Tojo ny tena Tojo izany tahin'ny tompo. Alleluia. Alao ny olona ny tsara hozy izy. Tahin'ny tompo raha Tojo dia menanao ty Tsodrano mahafinaritra be ty androany. Jeremia 7:20 andinin'ny faha-efatra hatramin'ny faha-fito Tsodrano hoanao daholo Rahalatojo. Alleluia. Jeremia 7:20 andinin'ny faha-efatra andininy fahadimy azafady
hatramin'ny 7. Isa Jeremia 7:20-7. Hoy ny ten'Andriamanitra, zao no lazain'i Jehovahandriamanitra n'Israely: tahaka ireto avy avy tsara ireto no fijeriko ny jota voababo mba hanasoavako azy, dia ireo noroahako ny raha tamin'ity tany ity ho any amin'ny tanin'ny Kaldeanina, fa hojereno ny masoko izy mba hanasoavako azy, ka apodiko amin'ity tany ity, ary ahoriko izy fa tsy horavako, ary amboleko izy fa tsy hongotako, ary omeko fo ahalalany ho Jehovah izy, dia hooriko izy ary za kosa ho andriamaniny, fa hiverina amiko amin'ny fony rehetra izy. Haleloia ho andralatojo izay tezay tahaka n'ireo aviavy tsara ireo no fijerin'Andriamanitra anao androany ka. Na dia nisy ny fahababoana, na dia nisy ny mety faharerahana, Andriamanitra hitsinjo anao androany dia Andriamanitra anasoanao. Dia io tena Andriamanitra apodiko izy dia ahoriko izy fa tsy horavako, ary amboleko izy fa tsy hongotako. Sady ahorina Andriamanitra rahalatojo no ambolen'Andriamanitra. Zay ny tsodrano rahalatojo tamin'ity androany ity. Tahiny tompo lazana so Sylvie manaraka azy tao Marina Tiana tahiny tompo Lovlitina Tongasoa Kodaleoni Sandolanirina Nabavlina de Mami Angelina Diamant Tina Sirikoko Razana Monika Erika Raka Tongasoa daholo isika rehetrarehetra. Lovlitina, Yama, Kodanela, Eliza Tiala, Razana Monika, Kadaka Malala, Erika Raka, Eliana, Nambina, Selina Rosemina, Rantanira Marie Charline, Jonatana, Ida Rosemina, Mami, Zamina Kamaradin'i Jesosy, Niana Mahenso, Tina Rakoto Arzaka, Ravaka Nana, Ralalay Asany Apôstôly, Tongasoa, Mami, Anjasika Patitsy, Lovlitina, mankahibo tsisy hoe fitsarana hoe alohan'ny olona ny tsara tsy fitsarana ny ataontsika eto fa izy fotsiny mididitra voalohany. Halleloia. Verselina Conte anankitelo nidirany amintsika eto, i Darozmina, i Selina Rosemina, dia Verselina izy daholo io. Mami Marijo, Itody Raoniso, Soameva Bersava, Mampionna, Nambinitso Makarina, Angelina Rodriguez, Erika Anatra, Tahiny Jesosy, tsisy sorona Rahalatojo, Halleloia, sotra indrindra, dia Kadaka, Mami, Halleloia, mbola hiditra eo ny ambony ara-pena manokana rehetrarehetra, ho tahiny tompo. Aja domona ihany koa, tahiny Jesosy ihany koa aja domona Tongasoa. Ao ary andorotsika ary hivavaka, ametraka amin'ny fotoana am-pitan'Andriamanitra tsika. Atao ampandrotsika zareo avy any Chine any androany, ranabavitsika Tina, Rabavitina, izay zandrin-dranabavintsika Angelina Diamant, io zany izy no hivavaka mpanomboana ametraka amin'ny fotoana am-pitan'Andriamanitra androany. Ndao ary to dia ampandrotsika izy tahiny tompo Ranabavitiana, anao ny fitenenana. Tahiny Jesosy Pastera Mivatsy Iankonana, tahiny Jesosy tsika rehetra. Hanomboka ny fotoana isika apetratsika eo am-pilatanan'Andriamanitra ny fotoanatsika indroany. Ka hiara hivavaka isika. Ataontsika mivavaka nampianarin'ny tompo izany fanomboana ny fotoana androany izany. Rainay any an-danitra, ho amasinina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, ho tanteraka ny sitraponao, ety an-tany tahaka ny any an-danitra, meo anay anio ny anay isan'andro,
Avelao ny fahotanay, tahaka any amin'ny anay izay nanao ratsy taminay. Aza avelanao azy ny fotoaman-dratsy izay. Aza avelanao azy ny fakapanahy koa izay amin'izay rehetra ataonay. Izany vavaka izany tompo, dia hoentinay hanomboana ny fotoanandroany. Tsapanay ary fantanay fa olombelona izay mandiha tany, miloloha lanitra, ka mety ho lena indraindray, ka mety ho solafaka. Aza izany fahotana izany no jere, na ny kilema ratsinay fa ny vavaka izay ataonay. Apetraka eo am-pelatananao ihany koa ny fotoana, ny vavaka izay ataonay eo andrany, indrindra ny koneksionay, mba handeha soma tsara, mba tsy ho tapatapaka na ho voahelingelina, fa nero mifanainao masina no hiaro anay hatrany, nero mifanainao masina no hanjaka eto amin'ity fotoana ity androany, mba azo avita izany fotoam-bavaka izany izahay, ary avita soma tsara ihany koa ny asa izay nanirahinao, indrindra ny mpanomponao, izay nirahanao, hitory, anazava, amita ny hirakao, ilay teninao, ilay sakafom-panahy, ilay sakafom-pitiavana, ary sakafo ihany koa, hoentina manasitrana ny fo amam-pananay. Omenao hery izy, omeo tanjaka, ianao no anilony saina, ianao no anazava, ingany nero mifanainao masina irotsaka aminy, ka afahany mamela belatra sy mampita izany hafatra nao izany. Ray malala ho, ianao no mahafantatra izay rehetra any am-ponay, ianao no mahafantatra izay tonom-bavaka izay bitibitika ny fananay. Apetraka eo am-pelatananao hatrany izay rehetra ataonay androany, ingany ka tsy ho very fotoana na ho very maina fotsiny izay zavatra ataonay androany, indrindra velonan' izany teninao izany, fa ho sakafom-pananay hoentina mamakivaky ny fiainanay, ary hianatra, ary lalana, ary toromarika, ary bagazy ihany koa, hoentinay mandalo, hoentinay Alleluia. Tahiny tompany izy isy tapaka kely moa le izy fa mino fa efa voalaza ny daholo ny zava-dehibe rehetrarehetra izay tokony ho tenena teo. Misaotra betsaka raha nambavy-tintsika tao anatin'izay vavaka matsiro fanombohana ny fotoana izay Andriamanitra manankirehefa savana ne amaly fitianao dia tahin'ny tompo dia mifanatera amin'ny ankohonanao raha nambavy tiana. Alleluia. Daholo aloha tsika hanao hira anankiray. Ao amin'ny antiry ity tsika dia hiditra amin'ny ten'Andriamanitra. Ten'Andriamanitra androany moa dia tsika entitra nambavitsika Lovilitina, izy hitondrantsika amin'ny ten'Andriamanitra androany. Dia andao aloha tsika hinohira dia avy hatrany aoriana ny hira dia hiditra amin'ny ten'Andriamanitra. Tsika ao anatin'ity ity zany anao maka toerana tsara, maka baiboly ihany koa, fa hiditra amin'ny ten'Andriamanitra tsika. Tahin'ny tompo daholo. Ninona zavatra mety entinao eto androany? Any anatin'ny tahin'ny tompo mihinamina, androany vitako teto zany mihinamina zany dia tahin'ny tompo ianao tonga soa. Itody raha ozy efa narabaiko teo ny anamainy soa ihany koa. Tahin'i Jesosy na rehetrarehetra. Ninona zavatra entinao eto androany? Ninona olana sarobahana? Ninona zavatra mety aizina tena mety tsy sava mihitsy raha ny fahitanao azy? Za dia teny aminao androany mampirinao amin'ny rahan'ity hoe raha tonga eto sika androany hangataka amin'i Jesosy. Izy toy teneninao tsika tamin'ny terinandro ty, raha mety ianao Jesosy dia mahay manasitra anahy. Dia za koa androany teny aminao hoe Jesosy raha tenentsika androany hoe Jesosy mety ve ianao mba hanasitra anahy? Dia sady teny amintsika hoe fantatra nge Jesosy fa ninona zavatra hitako eto dia hainao atao io. Ninona olana toloniko amin'izao fotoana izao hainao atao ny mamahana io. Ninona aretina mahazo hainao atao ny manasitrana an'io. Alleluia. Navitady fatomatotaky ny ahoana ary ny havana. Miampikadina anakifiry mamatopatotra. Raha olombelona tsy mahavahana io. Fa raha Jesosy niaky kely no mikasika an'io dia hitanao fa iva isoka. Teny fotsiny teny amin'io dia misokatra miva io zavatra mifamatopatotra fa tena fatomaty eo amin'ny fiainanao io. Ndao eto tsika tirity Jesosy fantatra fa hainao atao ny zavatra rehetra. Mino finaritra tsika. Hainao atao
ainao atao ny zavatra ainao atao ny zavatra ainao tompo ny nanova ny anjelao no nareninao vanketriny kos zao trangizao ainao vaina ainao atsarai ainao tompo ny nanova ny anjelao no nareninao vanketriny kos zao trangizao ainao vaina ainao atsarai ainao atao fa hoy ny tompo ainao no Jehova Andriamanitra no nofrehitra ainao atao misy zava-mahagaga zay izy oh alleluia Andriamanitra mahagaga ianao Andriamanitra mahatalanjo ny zavatra rehetra eo ambany fahefana ny mafindrina to no navela ianako tonga ny feo fitaranako sangira mitena ny faefanao de mitrakindray fa ainao atao ny mafindrina to no navela ianako tonga ny feo fitaranako sangira mitena ny faefanao de mitrakindray fa ainao atao Alleluia. Anao Jehova ny falembiazana sy ny hery voninahitra sy ny famirapiratana ny fiainana izay rehetra ny atamitra sy ny anao ny fanjakana Jehova ary anao ny fisandrana olohany amoron'izy rehetra ianao satria manovaky ianao manam-pahefanao. Alleluia. Alleluia. Ny zavatra rehetra mihitsy fa tsy niampahany hain' Jesosy atao io. Alleluia. Tsisy tokony hankivy antsika raha misy zavatra mety andalovanao amin'izao fotoan'izao ankino amin'Andriamanitra ny fiainanao. Raha ankino amin'Andriamanitra ny fiainanao dia teteny aminao fa tsy misy na dia iray aza handiso fanantenana aminao ireo. Na firy zavatra apetrakantsika amin'i Jesosy androany. Raha mametraka roa ianao dia voavahany ny roa. Mametraka telo ianao voavahany ny telo. Mametraka 100 ianao alaminy ny 100. Alleluia. Tsy misy tsy hainy atao. Fa zao mahireza mametraka an'izany eo aminy. Mahireza mametraka an'izany eo aminy. Misy ramatoa zay, misy hitanao le tômôbila le misy ramatoa mibaby lolo entana. Dia mandeha tongotra reriny amin'ny lalana mahitsy be. Dia ny halavany nisy tômôbila
le 4 pick-up reny tareo le double cabine dia misy fitondrana entana ao aoriana. Le olona hoe fa hoaizy bebe teo any aloha any aho ndao fa hoetika anao fa mampalahelo. Dia nampiakarina tao aorianan'le tao amin'le tao aoriana iny izy. Dia efa nandeha le tomobila gaga le chauffeur mijery anazy amin'ny rétroviseur, mbola milolohan'le entana ihany izy eo ambonin'le tomobila. Misy olona tahaka izany. Tsy apetrany amin'ny Jesosy ny entany. Raha mandalo le tomobila dia mba hoentiny ianao sy ny entana dia meo azy ny entana. Halleloia. Fa raha sady mivavaka ianao no mbola entinao ihany ireo olan'ireo, ianao ihany no izakan'ireo, ianao ihany no hitolonan'ireo, dia maty antoka ianao. Fa androany mety aiza mihitsy ianao hoe apetrako aminao Jesosy, ny teboteboko ny ahako, ny aretiko ny olako. Halleloia. Jesosy miteny hoe meo anahy fa hoentiko ireny. Halleloia. Ianareo izay miasa fatratra sy mavesatra entana, mankanesy ety amiko, samby ianareo fitsarana ho Jesosy. Halleloia. Tahiny tompo ary tsika rehetrarehetra, ndao ary tsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra. Ranabavy ambavitsika lovilia hitondra antsika ao anaty tenin'Andriamanitra izy androany. Menofinaritra ary tsika dia rehefa avy eo aoriana ny toritenina dia velona mamelabelatra ny toriteny. Tahiny tompo ranabavy lovilia, anao ny fitenenana. Pasteur dia tahiny Josesy ihany koa isika izay tonga manaraka n'izao vavaka fiambenana izao indray. Dia raisiko fifaliana ho anahy indray moa ry havana ny zara ny tenin'Andriamanitra amintsika androany. Dia izany tenin'Andriamanitra izany dia hitantsika indrindra ao amin'ny bokin'ny Lioka 12:7 ka hatramin'ny 9:20. Lioka 12:7 ka hatramin'ny 9:20 dia ny soramandry amin'izany tenin'Andriamanitra izany dia hoe ny namaliny Jesosy sy ny lehilahy anankiray izay nangataka azy hananatra ny rahalainy ary nilazany tsy mamety ny fiheremana. Toy izao raha mivaky ny teny amin'izany Lioka izany ry havana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy anankiray teo amin'ny vahoaka nanao tamin'i Jesosy hoe mpampianatra, teneno ny rahalaiko mba hizara lova amiko. Fa hoy izy taminy, raha lehilahy, iza no nanendra io mpitsara na mpizara ao aminareo? Ary hoy izy tamin'ny olona, mitandrema ka miarova tena mba tsy ho azon'ny fiheremana ianareo, fa miain'ny olona tsy miakina amin'ny abetsahany zavatra ananany. Dia nanao fanoharana taminy izy ka nanao hoe ny tamin'ny lehilahy anankiray nahavokatra be. Ary izy nihevitra tao am-pony hoe ahoana no ataoko fa tsy manana fitoerana amoriko ny vokatra aho? Ary hoy izy, izao no ataoko, andrava ny trano fitehirizako ka anao izay lehibebe kokoa, ary ao no amoriko ny variko rehetra sy ny fananako. Dia ilaza amin'ny fanaiko hoe aho ry fanahy manana fananana be voatahiry ho amin'ny taona maro ianao, mitsahary, mihinana, misotro, mifalia. Fa Andriamanitra kosa nanao taminy hoe ry adala, anioarina no alaina aminao ny fanahinao ka ho aniza izay zavatra noharianao. Toy izany izay miariarena ho an'ny tenany ihany, nefa tsy mba manan-karenany amin'Andriamanitra. Aleluia. Amen. Mampisaitsaina ry havana ity tenin'Andriamanitra ity dia satria koa moa matetika dia ny fotsika zanak'olombelona amin'izao fotoana izao dia tena hoe mirona amin'ny arena loatra ry havana. Dia araka ity fanoharana izay nataon'i Jesosy ity ry havana malala dia te hanaitra ny saintsika tsirairay avy izany, indrindra tsika kristianina ry havana, fa tsy miankina velively amin'io arena na amin'ny abetsaka izay arena ananantsika izany ho avy ny fanahintsika izany ry havana. Dia izao mampalahelo nefa fa betsaka dia tena betsaka tokoa tsika kristianina amin'izao fotoana izao variana loatra ry havana. Toa milamindamina saina eny tsika dia tsy mieritreritra intsony hoe inona moa no tena hoe antony maha-kristianina anaty, dia tsy mieritreritra koa hoe inona moa no antony tokony hoe hifikirako amin'ity Andriamanitra ity, ka tokony hoe hikolokoloko mandrakariva an'ity ara-panahiko ity. Dia lasa ataontsika mba ny zavatra Andriamanitra ry havana. Variana amin'ity zao tontolo izao ity tsika ry havana, variana manangana manafangaro moa izany, variana manafangaro ny fiainan'izao tontolo izao amin'ny asan'Andriamanitra. Dia
lasa tsy ataontsika lohalahara n'Andriamanitra dia lasa mitombo bebe kokoa amin'izany aranofo zany tsika fa tsy manao izay tena hoe asain'Andriamanitra katoavitsika, tsy manao izay asan'Andriamanitra aratsika. Dia izany moa eo ihany ry havana fa ity ny tena mampalahelo indrindra. Maro sady variana amin'izany fitiavam-bola zany sy amin'izany fanangonan-karena zany ny ankabetsahany maro amin'izao fotoana izao. Dia izany indrindra mampitandreman'Andriamanitra antsika, izany ilay fiheremana izay tsy mety araky ny tenin'Andriamanitra ry havana. Dia lasa tsy mety mahavoahomana tsara ny mandrakizay tsika io tsika ry havana. Dia tao amin'ilay fanoharana le nataon'i Jesosy tao amin'ny lioka teo moa dia hoy ilay lehilahy manan-karena rehefa hoe navoangona sy navoavorivoakatra izy ry havana dia any amin'ny 9:20 hoe dia ilaza amin'ny fanaiko hoe aho ry fanahy manana fananana be voatahiry ho amin'ny taona maro ianao, mitsahara, mihinana, misotroa, mifalia. Izany hoe azo lazaina efa tsy te hisasatra hiasa intsony nge izany ilay mpanan-karena ry havana fa hoe efa be da be ny tahiry izay efa voahangona. Dia nitoky tamin'izany tahiry be da be izay efa nananana izany izy ry havana. Dia teny izy hoe inona intsony moa izany miasana saina moa hoe hiasana na hoe tsy hanao ninona fa andany an'izay voahangona izay satria efa be da be dia andeha hifety, andeha hifaly. Dia mampalahelo nge izany ry havana. Dia mampalahelo koa fa amin'izao fotoana izao dia tena hoe tsy mandrimandry saina tsika kristiana fa tahaka an'io lehilahy betsaka tsika tsy mandrimandry saina fa tahaka an'io lehilahy mpanan-karena io daholo ny ankamaroantsika amin'izao fotoana izao. Na ny olona manam-bola rehetrarehetra variana amin'ny arena, variana dia tena variana tokoa ry havana. Ny tsy manam-bola moa izany ny mahatra variana amin'ny fitadiavam-bola sy ny fanangonan-karena ry havana, amin'ny fitadiavam-bola hoe inona ny ataoko mba ahazoako vola bebe kokoa. Tsy izany ry havana ny sitrak'Andriamanitra amintsika, mahavery ny fanahintsika izany ry havana dia mahavery antsika. Ny tenin'Andriamanitra ry havana dia tena mazava be mihitsy miteny amintsika any amin'ny boky Matio any. Vakintsika nge ny any amin'ny Matio Matio 9:20 andiny fa 9:20 ka hatramin'ny 9:20. Matio 9:20 andiny fa 9:20 ka hatramin'ny 9:20 izay mivaky toy izao hoe amin'ny anaran'i Jesosy: ary inona moa ny soa azon'ny olona raha mahazo izao tontolo izao kanefa very ny ainy? Ary inona no omen'ny olona ho takalo ny ainy? Tsisy nge ry havana, tsisy soa azontsika afa-tsy ny fahaverezana ihany ry havana. Tongava saintsika ry havana malala. Dia mbola mafisin'Andriamanitra izany any amin'ny Filipiana any, jerentsika amin'ny Filipiana 4:7. Filipiana 4:7 hoe mafisin'Andriamanitra ataoko izao hoe fahaverezana no hiafarany, ny kibony no andriamaniny, ny fahamenarany no voninainy fa misainany amin'ny tany izy. Ndry mahampalahelo izany ry havana, fahaverezana no hiafarany. Tsisy te ho any amin'izany fahaverezana izany ry havana. Za aloha tsy te ho any amin'izany fahaverezana izany fa te ho voavonjy satria antenaiko fa rehefa hiala eto amin'ity tany ity izany mbola hisy fiainana ny akoatra any. Dia ny tenantsika io nefa ry havana tsy mba foitsika mba hoe ho atolontsika an'Andriamanitra akory ry havana. Eto amin'ity izao tontolo izao fandalovan'ity ry havana, eto amin'ity tany ity variana loatra tsika ry havana. Dia izao ry havana mbola te hiala nenina amintsika indray Andriamanitra. Dia mbola mampitandrina antsika indray izy amin'io fiheremantsika io ry havana. Dia ndao tsika hiambina mandrakariva ry havana malala. Ndao hilofotsika, hisasatra tsika hiary an'ilay arena any an-danitra ry havana. Sady tsy mety loha nge ilay arena any an-danitra, tsy mety ara-fiasenina nge hozy izy ny tenin'Andriamanitra. Fa izany arena eto an-tany izany raha esoan'Andriamanitra amintsika anatin'ny 2 segondra na indray mpimaso nge ry havana, io fananantsika io manjavona toy ny tsy teo nge izany ry havana. Dia sao ianao anenina, tsy io arena eto an-tany io ny akina no avy ny fananao ry havana.
so hoe ho viverimaina fotsiny ry havana nisa tsara antsika tetỳ tany a nefa ho verimaina any amin'ny fahaverezana fotsiny. Raha toka tonga moa zany fiavian'i Jesosy zany, raha tonga zany fitsaran'Andriamanitra zany dia zay ny hafarantsika ry havana. Mampalahelo zany fa tonga hava saintsika dia ndaotsika hifikitra bebe koa amin'Andriamanitra, ndaotsika hiampina mandrakariva ry havana malala dia hanolo tena ho an'Andriamanitra tsika. Ho tahina ne zany teny zany a dia hiasa mifotsika tsirairay avy any fanahy masina hiambenantsika mandrakariva. Aleloia, amen. Aleloia, makasitraka andranam-bavitsika lovolitsika tao anatin'izay tenin'Andriamanitra izay nentin'izay. Makasitraka indrindra ary Andriamanitra manakirepasavana mahaly fitianao raha navavilovoli dia ho tahin'ny tompo ianao sy ny ankonanao dia maherezatra any amin'ny asan'Andriamanitra. Aleloia, maherezatra any amin'ny asan'Andriamanitra mitombosy dia mitombo fahasoavana. Aleloia, Jesosy amaly fity. Misaotra anareo koa makasitraka azy mampahery azy ny mpakasitrana ataonareo. Tahin'ny tompo Marizô nambintso makirinina felana rakoto zay angamba mbola tsy voarapaka hoe Rodine Marie Angolina Andrinasolo Togaso tahin'ny tompo. Aleloia. Luc mahafinaritra ny tenin'Andriamanitra. Luka toko 12 andininy 13 ka hatramin'ny 19. Avakiko aminaran'i Jesosy. Nysoramary dia namaliany Jesosy ny lehilahy anankiray izay nangataka azy hananatra ny rahalahy ary nilazany ny tsy mahamety ny fierema. Andininy 13. Ary nisy anankiray tamin'ny vahoaka nanao tamin'i Jesosy hoe mpampianatra teneno ny rahalahiko mba hizara lova amiko. Fa ho izy taminy raha lehilahy iza nanendry aoko tsara na mpizaro aminareo. Ary izy tamin'ny olona mitandremaka miarova tena ianareo mba tsy ho azo ny fieremana fa ny ain'ny olona tsy miankina amin'ny abetsaky ny zavatra ananany. Aleloia. Dia anao fanarana tamin'izy ka hoe nytanin'ny lehilahy anankiray navokatra be ary izy nefitra tao am-pony hoe ahoana ny ataoko fa tsy manana fitoerana moriko ny vokatra aho. Ary izy zao ny ataoko andravany trano fitehirizako ka hanao izay lehibe kokoa ary ao no amoriko ny valiko rehetra sy ny fananako. Dia laza amin'ny fanahiko aho hoe ry fanahy aho manana fananana be voatahiry amin'ny taona maro ianao, mitsahara, mihinana, misotro, mifaly. Fa Andriamanitra kosana tamin'ny hoe ry adala anio alina narena aminao ny fanahinao ka ho aniza izay zavatra noharianao toy izany izay miary arena ho an'ny tenany any nefa tsy mba manan-karena ny amin'Andriamanitra. Zao zany ny olana ity lehilahy ity dia tonga dia fantatry Jesosy ary natsika ary mamaky io moa samy mangataka amin'izay angatahany. Tsy betiketika raha mangataka ny zavatra izay angatahantsika fa matetika ny olona atao baiboly rehefa mahita an'i Jesosy ry havana dia mangataka zava-panalo ny tena mamaika ny olona. Ity lehilahy ity mba nifanena tamin'i Jesosy any tsy namaika azy ny zava-panahy. Inona moa ny zava-panahy? Matetika ny olona rehefa mihaona amin'i Jesosy tonga dia mangataka famindrapo. Satria izao famindrapo zany Jesosy rery tsy afaka alainao any am-piangonana zany, tsy afaka alainao any amin'ny fanaovana confesse zany, tsy afaka alainao any amin'ny razambe zany, tsy afaka alainao any amin'ny dadatoa zany. Vola, lova zany rehetra zany mbola afaka ho hita. Mbola io ngery avana zany fizarana lova zany na i dadatoa ary ny atsonao andamina amin'ny problemana lova. Mety vita dadatoa zany na dadanay vavany ambanivohitra na ry andralahy andrainareo le tena totena ao amin'ny fianakaviana. Tsy le hoe le problème ny olana akory hoe matahotra kosa izy tsy azo lova. Fa ny problème an Jesosy tamin'ity lehilahy ity dia zao sisy ninona ara-panahy mihitsy nefa mba mihaona amin'i Jesosy any. Rehefa hihaona amin'i Jesosy ianao
ny zava-panahy aloha angatahana satria Jesosy rery any no afaka manome antsika zava-panahy. Anisan'izany ny famindram-po sy ny famelan-keloka. Tsisy mahafaka manome an'izany. Ary zany mahatonga ny olona mihazakazaka vao mahita an' Jesosy na ry Bartimeo Jambo na ry Zakaiosy na izy vao fakahita amin'i Jesosy. Ianao ve ry havana, raha ifakahita ianao ohatra amin'ny filoham-pirenena, ohatra ho any azy zany matetika rehefa misy faritra vangin'ny filoham-pirenena dia angatahana amin'ny filoham-pirenena ilay zavatra tena zava-dehibe eo amin'ny tanàna. Tsy hoe angataka ianao hoe filoham-pirenena mba mihomby zay vonoina hohanina. Fa inona ny angatahany olona? Le tetezana président tena mba atao fa satria iny tsy ho vitan'ny olona avy iny. Mamonomby zany mbola vitan'ny fokotany zany, mbola vitan'ny dadantoa zany. Hoy Jambo anankiray Bartimeo, ry Jesosy zanaky Davida, mamindra fo amiko. Tsy azo angatahana tamin'ny mpianatra zany, tsy azo angatahana amin'ny fariseo zany, fa Jesosy mandalo eo ny azo angatahana an'izany. Alleloia. Dia tonga dia takatry Jesosy mba miona amin'ny any ianao dia efa misy zavatra matery anao ohatra ny an-trano dia tsy mandonanao intsony na mahita an' Jesosy azy. Fa ny masaka ao an-tsainao lova. Za tena teneniko anareo fa amin'i Jesosy zava-dehibe aminy raha mangataka zava-panahy Jesosy mamindra-fo amiko. Jesosy io azo atao ngery havana hoe miteny amin'i Jesosy fotsiny hoe mamelany heliko Jesosy hosory ianao nge raha hosory an' Jesosy pasta dia lasa pastera tsy maninona efa fantatra ihany tila le tenenina. Dia fomba azahoana ny lova iny kely havana misy zavatra maro. Fa ny lehilahy ty zavatra teneniny teto dia zao, Jesosy mihitsy hiteny amin'ilay rahalandry hoe le lova kosa omeo an'izy zareo le lova fa azo atao an'izany izy fa le lova tena le lova kosa tena le lova ohatra zao. Teneniko anao io lehilahy io raha nanana fifandraisana tamin'i Jesosy na nametrahany Jesosy tanana fotsiny io teo mody any an-tranony io, tonga dia misokatra ho azy io rahalahiny hoe orsea eritreritra azy efa lao le lova zaraina. Halleloia. Misy zavatra ngery havany tsy azonao amin'ny sandry fa azonao amin'ny lohalika. Halleloia. Ary zany ny tena tiany Jesosy teto zao tsika misy olona eto amintsika eto ny ady lova. Tsy ny ady lova fa nisy ady teo amin'ny taniny zareo. Inona ny zavatra natao? Nandeha nifampitory ve? Nentinam-bavaka. Tamin'izany tsika mbola reny nentinam-bavaka isaky ny talata reny. Rehefa nentinam-bavaka. Inona zany zavatra nataon'le olona? Nivavaka aloha le olona. Ary azo antoka fa mirohan'ny nangatahana io nibebaka izy aloha dia nideran'Andriamanitra izy dia nangataka izy. Ity lehilahy ity, mpampianatra, teneniny rahako mba hizara lova amiko. Tsisy fiderana, tsisy fisaorana, tsisy arahaba. Lova. Miala avy any an-trano, vina le Jesosy nanontona fa le lovako io mantsy. Lisaka, ina va rahalahy? Tena le lova rahalahy tena. Zay le rahalahy le lova. Andaontsika ianao kilalao andanareo za le lova rahalahy tena mbola tena tsy sarainy le rahalahy. Isaky lova nataon'ny olona narana ny farany. Lova. Any ka vao nahita an' Jesosy amin'izay, le lova Jesosy nitaova teneniny rahalahiko izara lova amiko. Ary izay ny teneniny Jesosy hoe miarova tena tandremo, miarova tena tsy ho azon'ny fieremana ianareo. Inona moa ny fieremana? Ny atao hoe fieremana dia fitiavam-bola tafahoatra. Fitiavam-bola. Averiko, tsika mila vola fa tsika tsy tia vola tafahoatra. Ny vola zany ilain'ny olona rehetrarehetra zany. Tsy afa-miainy tsika raha tsisy vola. Ary raha tsisy vola ianao tonga eto tena tsofoka rano aminaran'i Jesosy ianao ho sokafan'Andriamanitra ao anao ny lanitra. Dia hanambola ianao. Afaka hipehen'ny kolazin'ny mpianatra ianao, hipehen'ny hofatrano ianao, hividy sakafo na remenakavy. Halleloia. Ilainy zany.
fa ny fierevana dia fitiavam-boly atafahoatra zany hoe mitominina be io fitiavam-boly io zany hoe fa tsy hoe filana vola ntsony fa efa filany karena efa fitiavam-bola diso tafahoatra fa nena am' Jesosy daholo ny olona farafaratsiny aloha mety any amin'ny olona any io mety nisy zavatra tsy salama ohatra ao anatiny ao mba misy olona ingirana fa nena am' Jesosy zany tena toa dia mieritreritra fiainana mandrakizay vao mahita an' Jesosy fotsiny dia hoe olo Petera ianao ny Kristy ianao le manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay ho any amin'iza moa zay ozy Petera Petera tsy niteny rehefa teny Jesosy nareo koa fa mba hiala andanao Jesosy rehefa kivo ny olona na nitoro-tenin' Jesosy satria tsy nisy fizarana mofo tsony fa kanota amin'izay tamin'ny fotoana io tory fahamarinana amin'izay Jesosy lasa daholo ny olona nandeha ahoana ny fiainao an'izany teny zao aloha andeha varinina ampiady ozy Jesosy nareo koa fa mba handeha Jesosy Petera zay tsy handeha fa ahoana ho any amin'iza moa zay ozy izy Petera ianao dia Jesosy manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay raha mofo misy olona hafa mety azahoana mofo tany fa nampiavaka an' Jesosy ary natonga ny Petera tsy niala tamin'i Jesosy dia fantany fa io rery manana lakile amin'ny fiainana mandrakizay ka raha io rery manana lakile amin'ny fiainana mandrakizay lova zany afaka hitanao amin'ny zavatra hafa vola zany afaka hitanao foana zany fa tsy ny fiainana mandrakizay ve nandeha angatahantsika zay ny tiany Jesosy tenenina teto tena teneniko anareo fa tsy reraka manazava antsika an'ity teny ity vola zany na tsy entina mbavakaraboly zany ianao ataovy izay ampandrosanao ara-panahy ny naafaka nitrosanay ry havana 1 miliara latsaka kely nitrosanay ho anareo izay mbola vahiny tsy mahita treto 1 miliara latsaka kely fotsiny nitrosanay ny naafaka nitrosanay tsy vola tsy asa tsy loto tsy PMI tsy fantatro fa naafaka nitrosanay fandrosoana ara-panahy fandrosoana ara-panahy atao anatin'ny fandrosoana ara-panahy zany daholo tonga na niositry ny fahita-pity niositry ny fitahiana fanambinana niositry ny fahavokarana zay ataonao vokatra avokoa afahana mitrosange zany tsisy vola migon'ny latsaka mety ary ny 1 miliara andana loavy mitrosa fa nirosaka teo daholo niositry ny fitahiana niositry ny fanambina niositry ny tolotsaina hoe raha ty zany misy an'ity voly ty ahoana ny atao amin'ity niositry ny fahavokarana na dia zavatra kely aza nokity antananao ampiasainao dia mamokatra iny zay raha joroka velona reo ty anisy fotoana zay nao anatin'izany tena bokanireo dia nomboka ny sokatra ny lalana dia misy olona zay paster alleloia mbola hitako eo Facebook eo paster mandraky ity ny androany fa tsy tadidin'ny paster ntsony fa ho avy ny fotoana mbola andefatsako message paster tao anatin'izany ozy nareo azo vola kely manomboka mahazo vola iny amin'izay zay mivady tamin'izany na andeha tadidiny mampionina nga amin'izany tantara zany dia mijery amin'ny gazety aiza misy tobika amin'nenay tamin'izany ohatra hoe ao anatin'io troso io dia mahazo vola dia vola rehetraretra iny tsy tonga dia omena ny tompotrosa fa dia manokatra tsy kelikely tolotsaina daholo zany fa nena amin'i Jesosy ianao zany tsy vola nomeny fa mety misy vola kely fandoavana vola be io fa miaraka amin'ny tolotsaina lasa amin'izay mijery amin'ny gazety dia io misy olona mivarotra taxi izy dia tao ty jerena noho ny jerena amin'izay ay pastera malaza be ao Madagasikara zay le rahalahy izy tsy mahafantatra anay izy koa moa tamin'izay vao nafantatra azy izy pastera ka zao izy izy nareo tena fitahiana ho anay fa zay izy manao fiangonana dia efa hiditra amin'ny tafo zay izy ho avy ny orana dia zao izy amidinay ty tomobily ity dia atolotra ny fiangonana anafona ny tafo ny fiangonana ka nareo izy tena raha lainareo dia fitahiana ho an'ny fiangonana reo zay koa nefa natsapa hoe tena fitahiana ho anay ty zavatra ty dia redina fa eo mo pastera mba ataovy an'izao mo pastera eo mo pastera
tamin'izany ohatrany teo fitombana ny pastera teo amin'ny 22 millions teo le taxi. Dia jerenareo tantaraiko zavatra nareo a. Dia tajo tapaka ny fandarantsika fa rehefa ny toerantsika zafady. Raha tapaka moa ty tsy mamerina intsony tsika fa dia rapitso indray. Fa aingana tsy tapaka amin'ny anaran'i Jesosy samy mitondram-bavaka. Dinedina faritra dia azo 17 millions le taxi. 17 millions a. Fa miaraka amin'ny tsodrano tsofo ny pastera rano izy. Pastera tsy malala izy voan'ny bokany trosa. Ngamony olana dia olazainao ny zeretra amin'ny fanemy. Fa ny zavatra tsaronay kosa tena nitsofo ny pastera rano. Jesosy ny vavaka izy talohan'ny alanay teo. Tsofo ny rano ito mobile io. Fô ny alina teo dia efa tonga ato anatiko ny tolotsaina. Dia taxi io a tonga dia nalefa ny lokona ny apitson'iny. Nalefa ny lokona natao an'ilay mangirana be reny. Navadika tômobily ohatry hoe plaisir. Dia avy eo ny licence ny taxi io a namidy mitokana. Alleloia, tolotsaina dao zany a. Dia raha vao taxi fa tsy hitan'io ilay taxi dia ozy ilay tobiny efa reradreraka. Ny lokona tsara tarehy be io aloha. Fa ohatran'ilay plaisir tsara reny. Dia namidy nangalana tompony. Dia ny licence sy ny lanterne koa 18 millions ngamany namidy mitokana. Tolotsaina dao zany a. Vetivety kely zany le izy dia nazahoana tompony. Dia nanliana rey. Dia iny amin'izay mitoy foana. Vola azo amin'iny tena tsara tsodrano zay a. Avy fotoana mbola zaho moa maty le compteko taloha iny. Fa anaty le compteko taloha iny ohatry ny amiako izay pastera zay. Mbola avy fotoana tena hoe za hoe tadidinao pastera, alleloia. Ina moa zara tiako tenenareo? Zava-panahy zany a. Ny volanao tonga ny amina mpanompon'Andriamanitra any. Voaka va anao mahazo tsodrano, zavatra tsara tsodrano. Fa tsy tany mpanompo samby sy mpamosavy ianao mividy zavatra ohatr'izany fa hozoniny iny miala eo. Izao rehefa namalala, ity lehilahy ity dia hitan'i Jesosy hoe tena tsy any amin'ny tsisy idiran'ny ara-panahy mihitsy fa amin'ny mahafaty azy, ny mahatery azy, ahoana ny lovako. Za mitena raha misy olona eto misy. Za mitobila ny reto vidina 18 millions, fa ny fitambaran'izany mety lafiny tany amin'ny 25 millions mihoatra tany ny viny satria mbola misy ny vidy manoko, mbola lafiny 2 millions 5 toko ngamba le licence fotsiny. Mahafinaritra zany. Tahiny tompo tamin'izany. Tahiny tompo tsy kelikely eo e. Tamin'izany nentina nanoliana trosana 1 milliard fa teneniko anao fa ny Andriamanitsika rehefa katsahantsika miara-panahy, alleloia. Mandeha ho azy. Fa katsao aloha fanjakako sy ny fahamarinana kosa Jesosy fa anampo anareo ny zavatra rehetra. Raha ty laty zao nangataka famindrapo tamin'andro Jesosy mamindrafo amiko fa tsy mendrika ahy. Dia izy Jesosy tamin'ilay jambo. Inona ary ny tianao ataoko aminao? Mba hahiratra hozy izy. Tsy ny hahiratra ihany fa mahiratra ianao misokatra ny fiainanao. Nariany hatramin'ny lambany. Nga izy ny eritreritry ny andeha hangataka tsony. Efa nahiratako. Alleloia. Io lehilahy io raha zava-panany nangatahany tamin'i Jesosy. Raha zava-panany nangatahany tamin'i Jesosy. Azo ny zava-panahy. Hozy Andriamanitra tamin'ny Solomon. Ko satria ianao tsy nangataka volana, volamena na harena fa fahendrena dia sitrako izany hozy Andriamanitra. Ko ankehitriny dia omeko anao ny fahendrena. Fa omeko anao koa ny volamena, ny volafotsy sy ny rehetrarehetra. Ity laty zany raha io tsy io ny fomba nentiny resahana tamin'i Jesosy. Teneniko anao azo ny zava-panahy fa nandeha nody io ny rahalahany mihitsy mety nandohalika eto indray rahalahy. Raha tsy niary ohatry ny ady lova tamin'izay fa izy io sy ny lova. Nareo raha manana olana ohatr'izany, manana problème, manana lova sy ny sisa, Andriamanitra mahay miregle an'io. Mahay miregle an'io Andriamanitra. Ary aza mana amin'io. Aza matahotra ny very lova zany koa. Alleluia. Aza matahotra ny very lova zany. Ny tamin'ny Baiboly tao misy fokon'olona ny Levita, taranaky Levy tsy mba nanana anjara lova, tsy mba nanana anjara tany. Fa voalaza ny ten'Andriamanitra, Jehova mihitsy ny lovany. Eo amin'ny tongotr'Andriamanitra eo foana izy tondra fiderana. Tsika ravana tandemitra hatrany fieremana. Nanay tsika tena tsy te hamotsitra misy fotoana tsika ravana tena zahako zany
misy fotoana mahita zavatra ohatr' zany amin'ny fomba fiteny olona zao zavatra zao ndraindray tsy mahazo resy zany ianao, tsy mahazo haniny zany ianao, de reny zavatra ireny amiko tsy de azo koa aneko mijeran'izy ireny. Misy fotoantsika tsy hoe manozona anao koa hoe ho resy ianao na ho reraka ianao. Misy fotoantsika eo am-pelatanantsika misy lasan'olona mihitsy. Tenin'Andriamanitra izy te misy fotoana nge Andriamanitra manisy fekibo, manisy entana vesatra eny avalantsika. Misy fotoana ry Andriamanitra tena manitsaka olona nitsaka ny lohantsika mihitsy. Misy fotoana fa voalazan'ny tenin'Andriamanitra fa mamoaka atsika amin'ny fitahiana mahatretrika koa Andriamanitra. Zany hoe raha vao tsika zany no miforce be an'izany hoe tsika tsy manao azy, tsika tsy mahazo lasan'olo zany no lovantsika, tsika raha vao miditra amin'izay tsika tratra ny fiaremantsika. Zany hoe io mihitsy ny zavatra ampotsika na voviana ho vato tsy lovako zany ndray, tsy vokitikitiky zany. Ary inona ny mahatonga ny olona lasa amin'izay fampitory de tsisy mampanompon'Andriamanitra anao tsony. Satria maninona sao de very ny lovako. Nisy pastera zay nanao fikambanana pastera nanao baolina tantara tena nisy ty baolina be le pastera reny de le fingan'olona reny izy any ambony terrain sady efa tezitezitra any zany ny fampinompon'Andriamanitra. Zavady pastera areo zany ralahy zay namemavy ianao resy amin'izay pastera fa tena ozy pastera ho mason'olona vitsy zay ny an'Andriamanitra. Fa atsika amin'izay zao izy izy vitsy zay ny an'Andriamanitra amin'ny mahapastera izy izy fa amin'ny mampanao baolina ndray zao tsy tiako nataony se te fa ataontsika se de inona ny zavatra mitranga amin'izay natonga Jesosy ny teny hoe miarova tena mba tsy azo amin'ny fieremany. Ho latsaka amin'izay mampanopin'Andriamanitra anao. Ary ny zavatra iny tsy vitany eo atao amin'ny baiboly tao ngeravana tena misy volandrina Jesosy ny teny mihitsy fa any amin'ny Luka 4:4 tsy vakiko fa ny fariseo de fatrapiti vola. Zay any amin'ny Luka 4:4-5. Luka 4:4-5. Ary ny fariseo zay fatrapiti vola raha indrinare zany rehetra zany de naneso an' Jesosy. Ny fitiavam-bola, ny fieremana rava tena mahavery, tonga de mahavery. Ary zay de miezaka indrindra amin'reto tamin'iretsika tao anatin'ny groupe izay maharesy reto mampianatra andreo tsy tandreotsika tratra ny fieremana atao de very. Any amin'ny Josoany misy olona to de very tonga de any amin'ny elo mihitsy fa tsy vitany hoe ahoana, tonga de any amin'ny elo no ninona no fitiavaka reny. Any amin'ny Josoa 4:9-7 nanapatr' hoe rehefa miditra ao Jeriko nareo de zao ny ataonareo. Josoa 4:9-7 de atolotra ho an' Jehova ny zavatra voaozina ny tanàna sy izay rehetra ao, fa raha bajanga ihany no velomina de izy izay rehetra ao aminy satria nanapin'iratsika izy. Ko mitandrema kosa ianareo amin'ny zavatra voaozina fandrao, manotra zavatra voaozina ianareo ka aza maka amin'ny zavatra voaozina kosa ka mahatonga ny tombony Israely voaozina fa mampidi-doza aminy. Fa ny vola fotsy sy ny volamena rehetra ary ny fanakavarana sy vitsy vidy masina ho an'i Jehova atao araky Jehova zany. Tsy mahazo zany zany hoe io zany ny fandresena voalohany ohatrean'ny zanak'Israely. Ary za tena miteny atsika fa Andriamanitra de tena mizato hetra. Ary manoloana atsika de misy fakapana foana. Misy fakapana. I Jesosy aza riavana nalay ny devoly fanahy. Miloha ivirentsika amin'le Josoa teo, Jesosy voanomboka hanao ny asan'Andriamanitra. Matitio 4 ahitsika tsenjery, Matitio 4:7-8 ny ten'Andriamanitra. Ary ny devoly nitondra azy hiaka eny an-tendrombohitra avo dia avo ka naleo aminy ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo zao mba amin'ny voninahiny na mirapiratra ohatry ny any Las Vegas, ohatry ny any Dubai, ohatry ny any Qatar. Asehoany hoy izy de nanao taminy hoe zao rehetra zao de omeko anao raha ekoa teto anatrehako ianao. Jesosy aza naray ny devoly fanahy
fa Jesosy tsy tratran'ny fieremana. Fa raha tratran'ny fieremana Jesosy, hoy Jesosy, zany ve? Inona ve? Mikorao daholo areo rehetrarehetra sy ny voninahiny, sy ny voninahiny a. Mikoaka kely izy Jesosy, sady mijery azy dia hitan'Andriamanitra. Devoly, Jesosy azarevana sahany devolina rena fanahy. Tsy mahazo tratran'ny fieremana antsika. Fa inona ny zavatra antraka ny Josoa? Vakitsika amin'izay ny Josoa 7 andininy 1:20. Ny zavatraka zany taorinan'io a resin'ny ndrodana ny mandany Jeriko. Tao arinan'iny amin'izay dia andeha hanafika ny tanàna kely atao hoe Ai, tanànan'ny Ai. Firenena farak'izay kely indrindra tao amin'ny Baiboly ho tafiandry Josoa tao aorian'ny Jeriko. Fa ny loza resiny zanak'Israely. I Josoa rehefa andeha hanafika dia miteny hoe aoka tsy hakatra avokoa ny voaka rehetra any amin'ny Josoa 7:3 zany. Aoka tsy hakatra avokoa ny voaka rehetra fa sy olona 10 fotsiny na 3 rehefa fa olona kely reo. Fa miverina maty dia maty ny zanak'Israely. Gaga Josoa, inona ny problème? Rehefa nangataka tamin'Andriamanitra izy dia napoitra an'Andriamanitra ny marina. Fa misy olona tao tratran'ny fieremana. Tonga dia hozy Andriamanitra hoe misy olona manota ao a. Misy olona tratran'ny fieremana ao a. Misy mihinana zava-bohozina, misy olona nitahiry zava-bohozina. Inona zava-bohozina? Evolazan'Andriamanitra hoe volamena, volafotsy. Zany hoe zavatra mampitiaka daholo. Ohatran'ilay teo amin'ny Saedena ihany. Misy zava-maniry be dia be, voankazo be dia be, fa misy anankiray tena mateiza. Ka Andriamanitra mametraka an'izay foana. Eny amin'ny alehantsika misy fakapanahy foana. Fa anjarantsika ny manohatra an'ilay fakapanahy dia mifidy ny anjara tsara. Naiza alehantsika mandeha ny an-dalana eny tsika misy fakapanahy eny. Na manambady tsika misy fakapanahy eny. Ravana. Tsika lehilahy aty andafy aty, itsikitsikin'ny vazaha kely, hozy tsika toy misy loatra hitanay amin'ny film fa dia ahoana ry? Nefa tsika izy mpanompon'Andriamanitra. Tsy ho fakapanahy mihitsy raha zavatra tsy fa fakapanahy zany a volamena, volafotsy, varahana, vy, zava-tsarobidy. Fa nisy olona lehilahy anankiray tao amin'ny zanak'Israely tratran'ny fieremana. Akana ny anarany. Josoa 7 andininy 7:20. Dia hoy Josoa tamin'ny Akana, anaka, masiny ianao, hoe voninahitra Jehovahandriamanitra Israely, ka mitsoro aminy ary lazao amiko ankehitriny izay nataonao, azafeninao azy any. 20 Ary Akana namaliko tamin'ny Josakany hoe, eny tokoa, zany nanota tamin'ny Jehovahandriamanitra ny Israely ary zao avy no nataoko. Nahita kapoty tsara avy any amin'ny Babilôna, sy sekely volafotsy 900 ary anjam-bolamena, lanjatsikely 50 tamin'ny babo, dia nitsiriritra ireny akanaka, ary indreo voafinao ambanin'ny tany ao amin'ny layako ireny, ary ny volafotsy ao ambaniny. Io lehilahy io nefa rany tonga dia voatoram-bato. Satria tsy maintsy nitoram-bato io lehilahy io satria niankina tamin'io vao maty io vao nisorona tsy tao amin'ny Israely io ny soramandro manaraka ny Josoa 9 resy amin'izay le fahavalo. Raha vao tratran'ny fieremana tsika tsy maharesy devoly. Vao kristianina na mpanompon'Andriamanitra tratran'ny fieremana tsy maharesy devoly. Fa teneniko anao zany, ary ny mpanompon'Andriamanitra tratran'ny fieremana tratra ny devoly any anaty pakta daholo. Tonga dia tratra anaty pakta daholo. Dia hozy ny devoly hoe meko miseho amin'ny endrika zanak'ondry fa ambodi. Tena nisy ty tantara teneniko anareo ty. Tena nisy. Ary olona fantatra izany olona zany. Olona nitandrina andro sabata. Anisan'ny nafana fo amin'ny fitorinana zany hoe sabata sy ny didin'Andriamanitra. Ny tsy fihinanana biby maloto sy ny sisa.
fa ny fiangonan'izany olo zany a no tongavana olona avy any andafy avy any ivelany dia nisy iraka tonga tao aminy teny nanao hoe ho tohanana ianareo. Inona ny tsy ampy amin'ny fiangonana, inona no zavatra ilaina. Tonga toy izy pastera 4 dia mba hitarina ny fiangonana dia mba tiana hitarina ngezabe. Eny ary izy 4 firy izavy ny mila dia hitarina ohatriny ahoana ny fiangonana, anao mba sy ny etazy, anao mba hitarina tsara. Eny ary fa zao kosa ny condition mena daholo zay rehetrarehetra tantara tena nisy ao aty, fa izao kosa mba misy condition kely avy any amin'ny foibe. Inona ary le condition? Manomboka izao nareo dia misy olona avy any aminay mitory teny ao aminareo. Mbola nety any loatra eo. Manomboka eo koa dia tsy azonareo atao tsony mitory resaka fahamasina zany. Aza terena zany tsony ny olona manao zipo lava. Aza terena zany tsony ny olona fa maneritery ny olona zany. Teriterenareo ilay olona aza saina manao zipo lava sy sarobido zany tsony ny olona. Ary iny ny fitenenareo tsy mihinana zava-padiny ity. Aza tao an'izany. Fa ny fiangonana anohana anareo tsy miresaka momba zany fa mitory ny fitiavan'i Kristy fotsiny. Ka manomboka androany tsy azo toriana ao am-piangonana tsony zany sabata zany, tsy sabata tsony ny fotoam-bavaka fa sabata tao fivorian'ny choral, zavatra activité an'ireny, fa lahady ny tena izy. Dia ohatrany tsy dia resy lahatra ihany tatapasy fa nefa kosa efa niala tonga voalohany ilay offre. Efa nampiseho meloa hoe omeko anao zao fanapahana rehetra ao 4 inona rehetrarehetra zay ilainao. Fa teneniko anao fa tena zaka ny zara roa zany fiangonana zany taty arina. Gaga ny olona ny loolona sy ny diakona tafiangonana fa ahoana ny lasa mivoatra zao tsika ataotsika hiala dia miala. Be dia be ny olona ndray niala tao amin'ilay fiangonana vitsikely amin'izay zany atao dia nitarina tamin'ilay olona mpanohany paster ohatrany vitsikely ny eo izy lasa dao ny olona tsy maninona zany. Zay mbola eto anohana anareo mitombo azy eo foana io izy. Dia nanomboka teo tsy mitandrina sabata tsony zany fiangonana zany mandraiky ity ny androany. Tatapasy moa efa tsy namantsika tsony fa efa ndodomandry tamin'ireny arety manginga an'ireny mampalahelo. Ry havana, ny fieremana, ny fitiavam-bola mahavery. Ny fitiavam-bola tisy tapaotra mahavery. Ary ny zavatra rehetra mifangaroaro amin'ny fitiavam-bola, mifampiankina amin'ny fitiavam-bola tonga dia mahavery. Io fitiavam-bola io eo amin'ilay amin'ny andininy eo amin'ilay Luka vakitsika teo Luka 12:12. Ao amin'ilay andininy 5:12 io manao hoe tandremaka amelovatena tsy ho azo ny fieremana ianareo. Fa ny ain'ny olona nge tsy miankina amin'ny habetsahan'ny zavatra ananany. Miankina amin'io ny olona tratra ny fieremana be fanahina. Dia mitovy amin'ilay amin'ny Luka 12:4. Any voako zany any arinako ranavavy Rosemina. Luka 12:4 le fanoharan'i Jesosy an'ilay momba an'ilay le vonafafy. Ireo tany amin'ny tsilo dia izay nandreny fa noho ny nandeha izy dia voagejy amin'ny fiahiahina sy ny arena sy fampitarehana zao toy izao ka tsy mahavanim-bo. Dia maniry miaraka amin'ny tsilo ny fitiavam-bola ry havana. Dia io fitiavam-bola io raha vao iny afangaro amin'ny filazantsara dia veloma. Za dia tena aminao fa fieremana raha ny asan'Andriamanitra atao fitadiavam-bola. To dia efa fieremana zany ary to dia potika izany asan'Andriamanitra zany. Ary amin'izany fotoana zany tsy miankina tsony amin'ny fitiavana an'Andriamanitra anaovana an'io azy io amin'ny fitiavam-bola. Ary tsy raharaha tsony koa na iza ho tonga any an-danitra na iza tsy ho tonga fa vola ny zava-dehibe. Alleluia. Nisy fotoana tena teneniko anareo ty, nisy fotoana efa nisy propose zay mivady taty andafy taty
hoe ndao hanokatra fiangonana dia ohatrohatrany hoe tsy miasa ntsony azy zany a fa hanokatra fiangonana tsika dia velominareo izay dia mety aminao zany mety misy fantany hoe angelina dia mai fa nanao fanatitra tsy nanaiky aho tena tsy nanaiky kategorika izay mivady tsy hanao any tsy mety zany ny antony dia zao efa misy zavatra ao anatin'ny sainay eo zao le zavatra anatin'ny sainay manomboka eo zany a hiankina aminareo ny fiainanay ianareo no amelinanay tonga ny faran'ny volana mila hofatrano mila sakafo mila sy ny sisa azoko antoka fa rehefa manomboka any amin'le 20 any tsara be ny toroteny lambolambola tsara mihitsy nareo avana malala tsika tsy manenjika olona tsy manameliko-olona tsy mitsaratsara olona zany manomboka any amin'le 20-25 iny lasa tsara fanavy mihitsy ny pastera rato ry havana malala nareo angamba mieritreritra hoe masika be zay ny tsika eto tsy zany mbola manao patalovy ianao ialao tsy kelikely ry havana io tsy vitanao ndre mandeha aminjamba tsy manameliko anao zay tsy satria raha be desina ianareo farany volany ty manakaiky hoaizany tany ale tsy nanaiky zay satria ny antony dia zao zay eto izara-kanota halleloia zay eto izara-kanota ity fandarana ty dia fizarana kanota fa tsy mety ny ataonao tsy mandeha raka ny sitrapon'Andriamanitra rehefa anao te handroso tsy maintsy be dia ianao ary raha be dia ianao dia tezitra aminay ianao dia voalohany ndretsy zay nitezerinao fa ny tenin'Andriamanitra ary misy fotoana mihitsy arinao ozy ianao za tsy jery tsony za tsy ho avy tsony dia raha Jesosy ny ianareo no namelona anay dia ho aiza zany ty filazantsara ty gratuit maimaimpona zao fandarana zao maimaimpona izahana atao zavatra tsara ny jerenareo miezaka manomana zavatra tsara satria fizarana kanota eto fanjakan'Andriamanitra ny tanjona eto halleloia ten'Andriamanitra any miteny hoe zanaka tiana manarina azy faiza fizy olona efa niala teto zay ny alan'ny olona tsy manaraka ty fandarana ty tsy mbola nisy mihitsy hoe nangalana vola dia tsy nalohana ny volana nasolokinaina tsy fa fananarana ny amin'ny tenin'Andriamanitra daholy mampiarany olona teto tsy mazaka an'le izy ko atao hoana moa ry havana zay konge tsy nazaka taloha fa zay fikitra teo halleloia fieremana ny fitiavam-bola disao manovana ny zavatra tokony ho teneninao ary raha olona manohana anao ara-bola zany logika be koa izy ianao mety rarinao raha tsy kapoka anazy mihitsy alazagaky nareo raha eny anivon'ny fiangonana misy an'ireny lehibe atoka be mpanohana fiangonana reny na manao indra na manao inona tsy be dia reny tsy mihodina ny asan'Andriamanitra ozy pastera raha voareto ny kitikitiana eto fa anao ihany eto tsy zany halleloia satria eto dia tsy tratra ny fieremana eto dia mandray ny afatry Jesosy hoe tandremo ianareo ka tratra ny fieremana fa tonga dia sady very no mitondra ny olona ho very ny fariseo dia tezitra tamin'ny fitoriana ataon'i Jesosy satria tia vola ny fariseo Matthieu 5:20 Matthieu 5:20 ndiny 5:20 ka hatramin'ny 20:20 ngamba izy teo ndao evakitsika Matthieu 5:20 andininy 4:20 ka hatramin'ny 5:20 ary hoy Jesosy tamin'ny mpianina raha misy te hanaraka ao ankizy andany tena sy mitondra ny azo fijaliana
ka anaraka aoka izy andany tenany sy hitondrany azo fijaliany ka anaraka fa na izany izy ny tamonjony ainy dia avery zany ary na izany no averiny ainy miampo dia azo izany fa inona moa ny soa azony olona raha manao mahazo zao tontolo zao ka averiny ainy ary inona nomen'ny olona ho takalony ainy ho avy ny zanak'olona mivoninahitry ny rainy mba amin'ny anjeliny mba hamaly ny olona rehetra raka zay ataony azako aminareo marina tokoa misy olona sasany tsy ambanandrana fahafatesana mandra-pahitany zanak'olona va mifanjakana inona moa ny soa azosika tokoa misy le raha anankiray ao amin'ny baiboly ao atao hoe nabala adala no dikan'izay manan-karena zany lehilahy zany fantatrareo nafaty azy niala vany davida dia ka davida nanisy soan'io lehilahy io dia ny olona tratra ny fieremana tsy mahatsapa ny soa natao azy zany ary tsy vonina maly soa ny olona zany ny olona tratra ny fieremana izy ihany no ampiana izy ihany no asiana soa izy ihany no anaovana andefasana tapitapo saindy fa izy tsy andefa aminao zany zany ny olona tratra ny fieremana ka nabala tsy hamaky azy tezay tsony tsika sy lefa lasa ny fotoanatsika fa tantarako amin'izao zay zany nabala zany nanankarembe dia izy misy fotoana manana ondry misy fotoana izy mitady isan'afo dia davida sy miaramilany niaro azy fa mba tonga ny fotoana tsy nisy hoanina davida reraka ny anjehasoly dia mba nanodondona atao satria nanety ondry izy olona avy nanety ondry zany manam-bola dia mba nyteny hoe ndana hona mba meozy mba mety rery nabala fa tena mba misy fotoana mba niaronao fa reraka ankehitriny fitimy famary moa maninona ozy ny fomba fiteny malagasy mahatsara fihavanana dia mba davida raha nandondona tany dia tsy fantatra davida fa nisy zavatra efa mifanaovana fa ozy izy nabala fa inona moa davida ozy izy inona moa raha reko azany davida zany tsatsy amme efa izy manana tezitra davida saika ny vonoany davida izy menakavy fa ny vadiny nabala atao hoe abigaila no natsapa hoe tsy nety nataon'ny vadiny dia niazakazaka ny tsenany davida nitondra sakafo sy ny sisa zao izy davida hoe misaotra anao aho izy izy fa raha tsy vehivavy tahaka anao dia efa nandatsadrano androany dia ka nitondra zavatra maromaro be dia be ho an'ny davida sy miaramila ny vehivavy io zany hoe nasonona tao anatin'ny magasin de stockage tao zany tao anatin'ny coffre tao zany tao ny nalaina nisy zavatra niala apepam-boloboka zavatra be dia be dia nahafantatra an'izany ty lahy ty hoe niala tao nisy arena niala dia tezitra be dia nijanona ny fony maty ny fitiavam-bola mahafaty ny fitiavam-bola ny fieremana to dia mahafaty dia mahavery za tena teneko anao misy fotoantsika zay mahatonga na miteny anareo hoe za tsy resy lahatra mihitsy amin'le fomba fitenyreny hoe tsika tsy mahazo misy manao zany tsika tsy ohatr'izao fa misy fotoana tsika tompoko tena zan'Andriamanitra toetra ary misy fotoana zay teneniko anareo tena tenenina anareo zay mivady hoe fa ao anatina fanaovana asa n'Andriamanitra very vola ary tsy vola kely zany fa mba nisinisy kely ihany angamba nefa zay ao anatina fanaovana asa n'Andriamanitra very ny vola inona ny anton'izany misy zavatra tian'Andriamanitra natongavana tao ary le zavatra tian'Andriamanitra natongavana maro misy zavatra maro tian'Andriamanitra natongavana fa anisany anankiray amin'izany tamin'izany zay nampianarin'Andriamanitra hoe zao io vola io aza miankina amin'io azo atao tsara mihitsy ny fandriran'ny tory fampitory taman'olona tamin'izany nefa zay efa maninona efa mahafantatr'olona ny ivony asan'Andriamanitra dia ahoana efa mahaly eny anaty Facebook zany tidra zany nivaly tenin'ny rado rakotsarambady tamin'le olona iny dia le olona ray mamaly zany ve ny zavatra ho atao tsy ry havana mpanompon'Andriamanitra isika na ampianarin'Andriamanitra mihitsy ahoana zany very vola inona zany le zavatra very iny na ampianarin'Andriamanitra tsisy dikany iny voninahitra n'Andriamanitra rehefa nanaiky ny fampianarin'Andriamanitra le vola nge tsy hoe very avy eo miverina ihany nge le vola avy eo fa tian'Andriamanitra hoe sorona ty anatintsika ny fieremana misy fotoana tsika tena marary ny vola io
zany re andro nisy olona tena teneniko anareo ty nisy olona teto amintsika teto nisy zavatra fandraisana taminy dia vola 40 euros ditika eo 40 na 30 euros zay taitaina be mihitsy le olona momban'le izy ana pastera le zavatra any aloha kalme anao fa alefany aminao le izy ohatrany za zao zay zao etretinareo misy fotoana zay miara-miasa aman'olona re mivaribaritra zavatra re mba misy zavatra reko fa tsy vitanay le izy am'le zavatra be reny dia tsika zao amin'ny herin'ny rapitso amin'ny herin'ny zoma misy le fifaninanana alleloia le fifaninanana baiboly dia isy loka hafa ho hitanareo raha vehivavy ny maresy amin'ny zoma misy poketra tsara tare azo le omenanareo vita ara-malagasy reny tokony namidinay taloha vidina tamreo dia amidy aty andafy fa tsisy fotoana mivarotana dia ataontsika cadeau ara-malagasy tsara tare raha misy modèle teto nomeko naseoko nareo amin'ny herin'ny zoma zany raha vehivavy ny maresy dia mentsika poketra tsara talehibe ina moa zany tiako tenenanareo 30 euros le vola fa tena nitaitainy olona io za tsy manambany 30 euros sanatria tsy manambany an'izany hoe tike hoe tsisy dika zany misy dika fa inona le problème diso mitaitaina aloha ana pastera le izy tonga lena fitsipanaina fa ona ihany le izy le izy ho alefan'le olona tonga hatraminany anaty mail tena soratra milamina tsara tena mihitsy hoe anio fa zao any pastera zao haona ihany le vola gaga tamin'izay tena enjana zany enjana misy fotoana tsika ty andafy aty mila mbola anarany ty ten'andriamanitra ty misy fotoana tsika ireo na 10 euros ary marary mihitsy ny atsika raha sanatria very an'izany za tsy mitenanao hoe tokony ho very vola ianao fa jesosy tena te halalantsika amin'ny fieremana tehalantsika amin'ny fieremana ary tsy tokony hakasika ny fotsika zany tsy hakasika ny ara-panahytsika zany resabola zany zay very dia very jesosy keravana ny teny hozy jesosy mety aminareo izy izy ranomasonareo anao evaka itsika ny ten'andriamanitra matitoko fa 5 mandiny fa 5 hoy jesosy fa raha masono akavanina manafotoanao dia esory ala izy ka rio afaka aminao fa mahasoanao dia very aza ny ray momba ny tenanao ka tsy ny tenanao rehetra narenany amin'ny elo tena azy ao amin'ny tenatsika maso na orina na tanana raha reniny no mitady tsy tonga antsika ny an-danitra alao tsika tonga ny an-danitra na misy tsy ampy aza ny vatatsika toy izay ny vatatsika manontolo alefany amin'ny elo azonareo amin'ny tenatsika aza maika fa vola maika fa ino ny teneneny ty Nurakanaketsika misy tratra fieremana sany mialatsiny tompoka misy tratra fieremana sany tsy tapitra kory ny tory sady lempotarika mihitsy tratra fieremana pobena reo ka ozy mahapobe commentaire ny aina le mpitarika mihitsy atao tratra ny fieremana atao poketra ray azonao frère izy de me voilà aiza kosa za mena kely de averiko lara finaritra mba misy mitsikitsiky kely ny jesosy zany aina silaky ny vatatsika raha tena jesosy aloha hijanona toy izay veravana volana tranona
tanina arenana no hitazona antsika, tazona ny fotsika. Re jorony vavolombelona aminareo raha resaka vola very na zavatra very zany betsaka. Fa nefa tsy mampahantra le izy. Zay koa zany no teneniko an'izao dia verinareo olona misy ozony eto zay very daholo. Zay nanana tany any Madagasikara, tany mifanaingina ohatr' zao, titre borné aty aminay ny titre. Fa zay tsy nakany intsony. Ratsoko vavolombelona taminareo teto zay. Tsy nakany intsony zay tsisy mijery le tany. Nisy fotoana sendra mba nakany, efa misy trano be miorina eo. Nandalo tany zay misy trano be efa miorina be. Inona ary no atao? Ifandrirarira be amin'ile olona zany hoe ahoana? Ny asan'Andriamanitra nefa tia miandry. Inona ny atao? Ifampitorena ny fitsarana no vina nivoaka ny fitsarana no ahoana? Inona avy ny atao? Ho any amin'ny polisy dia aka polisy dia aka huissier dia inona avy zany ny atao? Ny asan'Andriamanitra nefa tia miandry. Zao ry havana malala, tsy maninona. Raha tany na trano omen'Andriamanitra ny tsika tsy vimbina ninina miala eto zany. Tsy vimbina ninina miala eto zany tsika. Misy versen'ny raisiko zay teto. Ny tena marina raha ohatra misy tsy ampy ny fanananao eto an-tany, misy very ny fanananao eto an-tany, sy lo asa fanompona inga an'ireny. Hoy ny tenandriamanitra amin'ny Luka 2:7 hoy Jesosy, amin'ny ny fanananareo ka manaova fiantrana, manaova kitapo-mbola tsy mety tota ho anareo, dia arenany an-danitra izay tsy mety lany, izay tsy azon'ny mpangalatra sady tsy misy kararao, fa izay toeran'ny arenareo dia any koa ny fonareo. Aiza ny arenanao? Raha io arenanao eto an-tany lova io any ny fonao. Fa ny arenantsika raha arenantsika ilay any an-danitra, tonga dia any koa ny fontsika. Alleluia. Mamafaza amin'ny asan'Andriamanitra ry havana. Ataovy ny asan'Andriamanitra ry havana. Ny zavatra ataontsika ho an'Andriamanitra tsy misy very. Fatarao na migoton-dranomasina iray anankiray aminao mivavaka tsy very, voangona ao an-danitra ireny. Ko mainka efa niasa fanompona izay nataonao. Ary ny lova, le lehilahy teo nge ry havana nanangona ozy izy hoe le Luka 2:12 teo. Zaho izy efa nanangona sy nananana fananana be. Hoy ny ten'Andriamanitra, anio alina ny arena aminao ny fananao, ho aniza moa ny zavatra no arianao. Raha lany andro miary tsika, maty tsika androany alina, dia ho aniza ary ireo. Nefa ny problème, ny fotoana laninao ny arinan'ireo nanadinonao an'Andriamanitra. Nefa raha miala eo tsika ho aiza? Ho any amin'Andriamanitra, andondona varavarana tsy mivoha zany ianao. Amantana inona ary ianao? Inona mba namboaritsika zao any an-danitra any? Inona zany zao mba nafafintsika namboaritsika any an-danitra? Inona miandry antsika any an-danitra any? Ry havana, teteny aminao androany, androsika hiazakazaka amin'ny hoan'ny any an-danitra. Ela be ny olona tsy mankasitraka an'izay teny zay ary anen'ny olona hoe nareo moa zany tsy mila. Hoy ny ten'Andriamanitra, fahaverezana ny hafarany, ny kibo ny andriamaniny, ny famenarana ny voninahiny, ny famosainany amin'ny tany izy. Filipianina 4:5 andininy 7:20. Fahaverezana ny hafarany ozy izy, ny kibo ny andriamaniny, ny famenarana ny voninahiny, famosainany amin'ny tany izy, fa mifanjakatsika dia any an-danitra, ary any koa ny andrasantsika mpamonjy dia Jesosy Kristy tompo. Alleluia. Ry havako, misy olona manao ny kibo no andriamaniny, dia izay hafenao ny kibo foana na anadinona an'Andriamanitra azy. Zany nge ravana matoka an'Andriamanitra tiantsika, tian'Andriamanitra mitsika mifady hanina. Ary ny olona zatra mifady hanina tsy mirara sakafo zany tsy misy hohanina, fa tsy manao loha larana ny sakafo. Misy olona zay miaraka manao vavaka tendrombohitra taminay taloha, me foana izay fa mahita azy. Rehefa manao vavaka tendrombohitra
ka zany olo zany dia le olona lengeza be hoe tia misakafo fa tena rehefa mivavaka tena olo izy be entana indrindra ny olona misy tsisy afa-tsy baiboly ny azy mitondra afona anankiroa zay izy antena mivavaka tendrombohitra tsy adino zany ireo isakafoanana zany fa na mbola ny olona mekoaka any ambany mekoaka any amorona any ambody azo any daholo mbola midradradratra mivavaka ny azy efa tonga ny eo amin'ny 1 sasany io na tafiditra izy mivavaka na tsy tafiditra na mbola toroteniny eo na mivavaka mekoaka na ira fiderana petraka be moron'le azo izy dia reny am'izay le alina reo dia manomboka mamelatra lamba databatra izy nomboka dia avoaka daholo mihitsy couvert complet vilia sotro fourchette vilany bœuf vilany famindroany ny rony ny saosy ny hena dia miantso olona izy olona fiza misy olona tsony raha sakafo reto olona mbola mivavaka tsara ery le olona koa naona zany very ao ary maka olona rona telo izy miaraka amin'ny dia misakafo manomboka avy hoe sakafo sy ny resaka ny olona mbola mivavaka inona ny zava-dehibe ianao tafiditra ve zay tena nenareo itsika ato amin'ny groupe matetika tratran'izany rehefa sabata ny ariva mihitsy vao tafasakafo ny ariva vity iny mihitsy zako zao manao fotoana mivavaka reny zay mivady amin'ny telo manomboka amin'ny telo reny mbola tsy sakafo atoandro zay amin'ireny satria na mbola namaiky anomana toroteny anomana fotoana mbola tsy ny ariva vita ny fandarana vao misakafo atoandro zay matetika ary tafafady anina complet mihitsy ny ray tontolo ny andro satria maninona tsy le sakafo ny tsisy manala barakan'Andriamanitra zay tena hoe tsisy sakafo atao hoe misy atao aminay ny vahiny aty nareo misy ao fa izao inay tsy nikibonay ny Andriamanitra ny zava-dehibe dia iny fotoam-bavaka aloha sakafo zany azo haniny zany na rariva fa dia amina telo andro itsika ravana afaka hoanitsika le sakafo afaka telo andro tsy very fa inona ny zavatra ensika very le fivadikanina manarotra ny fanatrian'Andriamanitra ho tahiny tompany itsika rehetra maro mbola tiana olazaina fa tehiteny aminao hoe andaotsika tsy haniry araka amin'ny tsilo andaotsika tsy haniry araka amin'ny tsilo andaotsika tena amorona anomana ny mandrak'izay mampitandrina antsika Jesosy androany fa ny fiaremana ary tsy ny fiaremana rery tsy ny fitiavam-bola rery fa ny fakapana rehetra dia manahaka antsika tsy ho tonga ny an-danitra tahiny tompany antsika rehetrarehetra mino fa vorenao ny afatra androany tandremo ny fiaremana tandremo ny fitiavam-bola fa mahavery io tsy mampandroso ny asan'Andriamanitra io tsy mampandroso ny ara-panahy ny fitiavam-bola ho tahiny tompany antsika rehetra ny arena antsika efa ao an-danitra ny arena ho anao any an-danitra zany tsy misy kalalao tsisy ara-fesina manimba hiazakazaka andro aman'alina anao hitady vola ho ataontsika inary vola tsy efa nomen'Andriamanitra atsika ve ny sazy za zao teneniko anareo manana trano manana fiarakodia afaketiko tondra ny vady aman-janako na aiza na aiza manana sakafo ny sahaza ho ahy isan'andro ny ataoko dia ny makasitraka an'Andriamanitra hoe zay le efa afaka nampianaran'ny tompony ataondra nabavitsika teo me ao anay an'io ny anana sahaza ho anay sahaza omen'Andriamanitra mety iny ny ataoko tsy tady mihoatra n'izay sahaza aloha fa andeha hanompo an'Andriamanitra hisaotra azy fa nomeny any le sahaza manana fahononam-po alleloia zany olona tsy mety afa-po amin'izay ao an-tanan'izany dia ho lasa dia volany amin'ny pakitany ny efaranao ho kontakteny dadilahy ihany ny efaranao ho amboarina kely ny vitana dia omena ny tsaratsara kokoa fa mety io men'Andriamanitra atsika io mahafa-po io ho tahiny tompany dia ataontsika tia iry ty hoe Jesosy ianao ny arena sy fananako halleloia dia ianao ny azaka zahako ianao ny tsy atoriako ianao ny ataopoko halleloia dia tsisy ho tratra ny fiaremana ny antsika rehetrarehetra ho tahiny tompontsika mianakavy amen.
Alleluia. Sotra anao azy Jesosy malala. Misaotra anao rehetra tamin'ity fotoanany ity. Tamin'ny ahafahanay mizara ny teninao teto androany sy nampahery an'ilay tompanontonao. Misaotra Jesosy ary mangataka hoe izay rehetra tsy voalazako, izay tsy voateniko, fanainao masina ny hanampy an'izany. Ary raha namafy izay Jesosy androany, dia mbola ny fanainao masina koa ny hanondraka izany hampaniry an'izany ary anatin'ny fiainan'ireto olona tsirairay aby izay nandre ireto. Aza velanao misy voatsaingy vorona mpihaza Jesosy na dia voa anankiray na dia litera ray tamin'izay nitoriana teto aza. Ampianaro izay mba tsotraka ny fieremana. Tena hoe tena raha misy olona eto mbola tratra an'izany Jesosy dia mangataka aminao hoe afao fa toetra ratsy tsy mifanaraka amin'ny fanomponanao ny fitiavam-bola tafahoatra Jesosy. Tsy navelan'i Jesosy nanana ihany mihitsy ny mpianatra rehefa ny amin'ny resa-bola zany. Efa jour-J, tena efa fotoana farany fandoavana ny etra no nitaraina tamin'ny Petera. Nampianarin'i Jesosy ndana fotsiny manjono ny zavatra hainao ihany manjono
ka alefa ny ekipiny hazan-drano azonao voalohany any misy ny vola dia juste tsara mihitsy hoe nandoavana n'iny testy ny etra tsy problème ho amin'ny petera koa zany nietra fotsiny ny olana fa fiainany tsisy problème ianao ny fieremana ary avana malala tany hoe mitratra ny takanazo any akana isika ka nangonony tao amban'ilay antao avokoa ny zava-bohozina rehetra nalaitsika rehefa efa vola hitantsika izao mihitsy hoe vola maloto azo avy amin'ny kolikoly azo avy amin'izao tsy sitrapon'Andriamanitra rehetrarehetra zao dia tehirizitsika ao ambanin'ilay atsika tadidio fa manafina ozina ianao mandevina ozina ao ambanin'ilay ianao elao ny fitiavam-bola diso tapahoatra rehavana elao ny fieremana fa tsy mahasoa ny ara-panahintsika zany tsy miara-mandeha amin'ny fitiavantsika n'Andriamanitra zany hoy tsy tenin'Andriamanitra hoe tsy mahay manompo tompo roa ianareo tsy hainareo manompo amin'ny mamona sy manompo ahy Jehovahandriamanitra fa tsy mahay tsotianareo kokoa ny anankiray raha vao tia vola ianao sarotra aminao ny teny ety an'Andriamanitra fa azo antoka fa raha misy asa tsaratsara karaha mandry na dia tsy afahanao manompo an'Andriamanitra aza dia ho ataonao satria mbola tianao kokoa ny volany ho Andriamanitra ary fanompoan'Andriamanitra amin'izany fotoana izany dia ataonao ambinambony fotsiny anarotsarionanao ho an'izany ka tandremo fa tsy mahatonga ny an-danitra zany tandremo fa mahavery zany ry havana malala mivavaka Jesosy mba tsy hisy na dia ray amin'ny reto raha ho tratra ny fieremana aza velanao ho tratra ny fitiavam-bola fitiavan-karena reto olona reto fa ataovy mibanjina ny lanitra ho tia ny fanjakan'Andriamanitra ho tia ny lanitra saotra Jesosy dia raha aza saotra ho anao hatramin'izay teo mandrakizay matoka Jesosy fa ianao hitahan'izany teny zany matoka Jesosy fa ianao hampaheriny tsirairay avy izay tonga eto misaotra Andriamanitra halleluia amen hivavaka tsika ho an'ny firenena ampanozika rahalahytsika Jonatana hivavaka ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao teny tompo a rahalahy Jonatana anao ny fitenenana teny Jesosy pastora dia araka hivavaka ratsika hitondram-bavaka amin'ny firenena Jehovah ray malala tsara indrindra mbola misaotra betsaka anao indray Jesosy amin'izany teny mampahery izay mianao zany Jesosy mbola ampianatra maindrainao Jesosy androany marina mihitsy zany Jesosy hoe inona moa Jesosy ny soazinay raha anananay daholo ary Jesosy ny harena rehetra eto amin'izao tany zao nefa very ny fanahinay ny harena any Jesosy dia tena hoe tsinitsinina Jesosy zany harena zany tsinitsiny zany fanahy zany fa fatahorana anao Jesosy ny zavatra tena hoe harena tsara indrindra izany Jesosy ny tena angatany amin'izao androandroany zao hoe mba hikatsaka zany fanjakanao zany dia ankehitriny Jesosy dia mitondram-bavaka ho amin'ny firenenay zay Jesosy hitanao zany tsisy miafina aminao Jesosy any firenenay zany fa tena manjaka ao amin'ny firenenay Jesosy fitiavam-bola zany tena hoe ny ankamaroan'ireo malagasy Jesosy no miano anatin'ny fantrana dia hoe tena hoe tia vola Jesosy amin'ny alalan'ny vola Jesosy ny hamonoana olona tena hoe mampalahelo Jesosy ka zany mihitsy ny angatany aminao Jesosy amin'izao androandroany zao amin'izao alina mankiny zao Jesosy mba hamankinao fondro malagasy Jesosy mba hitodika aminao ary mba ho tsapan'izy ireo tokoa Jesosy hoe tsy mahavonjy ny vola mahavery ary ny fitiavam-bola tafa ohatra tena hoe mahavery ka mba tena rangataka Jesosy izy ireo tsy tahaka amin'le raha nytoena tao amin'ny ten'Andriamanitra teo Jesosy tenin'ny harena ny farangataka Jesosy ny malagasy dia mba tena hoe angataka famindram-po angataka ny fahasoavanao irosaka ao amin'ny fiainan'izy ireo Jesosy mba zany Jesosy ny angatany malagasy fa tsy hoe harena dia vangio hitanao koa Jesosy mampalahelo ny fiangonana Jesosy dia maro manokatra fiangonana angalana volan'olona fotsiny Jesosy tena hoe zany Jesosy ny zavatra mampalahelo indrindra ka raha misy mpanompon'Andriamanitra Jesosy mbola zany ao anatin'ny fisainany hoe anangana volan'olona fotsiny vangio koa Jesosy reny mpanotona reny mba hamonjy ny fanahy Jesosy satria tena hoe fahaverezany ao ambadiky izany zavatra rehetra dia androany alina Jesosy amin'izao rahastoana angatana izao Jesosy tena hoe mangataka aminao Jesosy mba ho vanginao ny fony malagasy rehetra Jesosy mba tena hoe atanteraka ilay tenao ka tsao aloha ny fanjakana sy ny famarinana dia hanampinareo ny zavatra rehetra
dia ireo malagasy jesosy tena hoe katsaka ny fanjakanao aloha jesosy anao aloha laharina aloha jesosy dia anaty ho azy zany harena zany jesosy ho tonga ho azy zany raha ianao jesosy ny ataony olona laharina dia voninahitra dia anao irery any tompo tsara indrindra. Alleluia, amen. Alleluia, mankasitraka indrindra ny raharaha Jonathan tsika eto anatin'izay vavaka matsiro izay netiny tamintsika teto izay vavaka famaranana vavaka ao amin'ny firenena. Dia Andriamanitra manakirepasavana ny maly fitianao raharaha Jonathan dia tahin'ny tompo hatrany amin'ny asan'Andriamanitra. Tapitra koa fandarantsika raha mbola singany amin'ny rahalanitra jesosy dia honeto andraitsika raha-pitso alina tahaka izao. Alleluia. Raha-pitso maraina aloha amin'ny 7 ora dia araka amin'ny mampionina ireo anatin'ny vavaka maraina dia raha-pitso alina amin'ny 7 sasany araka amiko amin'ny vavaka fiambelana. Manapatoka zany nefa ny radio antsika mandeha andro aman'alina ny Aki radio Aki radio point radio le345.com dia mandeha foana andro aman'alina misy hoteny ny adiny 3 amin'ny 1 efatra ny 7 amin'ny folo maraina. Raha pitso amin'ny folo maraina miverinao zao fandaran'izao raha mbola sinainy hatramin'ny voalohany ianao dia voatapitra zany ny fandarana mampionina dia mihaino toriteninay ianao raha pitso. Dia mbola misy toriteny hafa koa amin'ny 1 amin'ny 4 amin'ny 7 arivo tsy tapaka mihitsy mandeha andro aman'alina. Samia tahiny tompontsika rehetra misaotra aminao raha tonga teto raha tsy teto anao dia nangingina rery teto izay fahasoavan'Andriamanitra eo aminao. Ny torimasonao tsy ampy Andriamanitra nomotra an'izany ary mihoatra noho izany ho tahin'Andriamanitra ny elao sy ny ankonanao. Samia tahiny tompo daholo dia raha pisotry antsika mihoana. Halleluia, amen.